miarabantsika rehetra ny tokantrano andray ny tenako amin'nytian'ity ary manona trano ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavany a mitoetra mitokantranontsika voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany a mbola nanomezany antsika indray izao tombonandro izao a nanomezany antsika rivotra iainana namezantsika fahasalamana isorantsika azy ny zavatra rehetra izy nomena voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra irosindray tsika milesona amin'nytian'ity a dia efa tafiditra zany tsika teo amin'le resaka hoe teo amin'le hoe tombo-kase moa zany nijerentsika tamin'ilay izy satria hoe ny tombo-kase zany a sy le tombo-kase ny fanamasina sy le tempolon'ny fanamasina dia zavatra ray ihany zany no resahan'ireo zany ka ny zavatra nresahantsika teto zany dia zao hoe misy ny mbola tsy naheno an'le resaka le hoe ihany koa mikasika le hoe tombo-kase ny fanamasina hoe inona moa le tombo-kase ny fanamasina io zany satria hoe refesina ny tempolo isao zay mivavaka ao aminy ka raha tsy hitantsika zany raha tsy hita ao anatintsika zany io tombo-kase ny fanamasina io dia manao hoe tsy ao anaty refy zany tsika dia mila refesina zany tsika amin'le izy ka nanomboantsika le dia zao hoe aiza no anaterana ny fanatitra sy ny fahafolo-karena dia hoe any amin'ny toerana izay nitenen'Andriamanitra anaterana an'izany taiza zany teo amin'ny testamenta taloha dia teo amin'ny tabernakely na teo amin'ny tempoly izany amin'izao fotoana izao nefa iza le tempolon'Andriamanitra dia hoe isika le tempolon'Andriamanitra ka amin'ny mahatempolon'Andriamanitra antsika raha ve dia fantany mipetraka manao hoe mbola misy ve zany fahafolo-karena zany sa tsy misy tsony dia betsaka tonga dia milaza tsisy fahafolo-karena zany tsony efa foana ny lalàna tsy misy tsony zany efa tsika efa aty-alinan'ny lalàna dia raha foana ny tempolo dia mifanontaniana mipetraka ary satria miteny antsika hoe foana ny tempolo satria tany amin'ny tempolo nisy an'izany dia miteny amintsika mbola misy mpisorona zany zao sa tsisy tsony dia ozy tsika hoe tsisy tsony zany dia ahoana sy Jesosy le miteny manao hoe ataoko fanjaka mpisorona anareo zany sy firenena masina ahoana ny mampisorona be ny Kristy zany fa ny zavatra tsy azo ny akabeazan'ny olona dia zao fotsiny le zavatra ity ivelany hitantsika tany amin'ny testamenta taloha dia nampidirina izy lasa isika le tempolon'Andriamanitra ahoana izy le teny ahoana izy ny fanamasina ny fanamasina izy manambara manao hoe hosoratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko eo an-tsaina zany hoe dia zavatra nomena tety ivelany zany lasa voasoratra ao anatintsika zany zay zavatra zay ka ho an'ny olona zay milaza zany manao hoe foana ny lalàna na hoe foana ny resaka hoe fahafolo-karena na hoe foana ny sabata dia manao tsy mahalala soratra masina zany zany olona zany tenin'Andriamanitra moa diniona reo ny soratra masina dia izay indrindra ny anarantsika teto nandritra izay fotoana maro zay zany ka ny fandrefesana ny tempolo dia eo mihitsy ny fandrefesana ny tempolo ao anatin'le refin'Andriamanitra ve tsika sa tsy ao anatin'le refin'Andriamanitra ao anatin'le faritany ve tsika sa anisan'izay mamindra le faritany reo mamindra faritany tahaka an'ireo olona teo amin'ny nampisorona teo amin'ny zanak'Israely reny no namindra faritany ka re mamindra faritany reny dia reny ny avian'ny fahatezeran'Andriamanitra ka tsika tsy mba anisan'izay manindra faritany fa zao mamerina ny natao tsatoka itsika zany hoe aiza ao anaty refy marina ve tsika ahoana ny voalazan'ny soratra masina mikasika ny zavatra zay ary le izy koa lafatra anankiray dia zao hoe tsisy akanerena io fa mianatra tsika hoe inona ny lazain'ny soratra masina dia izay no zavatra resahantsika eto zany ka mandrefy le tempolo zany tsika dia tsy maintsy miverina tsika any amin'le tombo-kase fa hitantsika ny resaka lavabe tanytsika fa mamitana ny zavatra ataontsika eto zany dia niresaka tsika ny amin'ny resaka hoe fahafolo-karena mbola iresaka tsika ny amin'ny resaka hoe sabata mbola iresaka tsika ny amin'ny resaka hoe rahany zanak'ondry mbola iresaka tsika ny amin'ny resaka hoe madio sy maloto mbola iresaka tsika ny amin'ny resaka hoe batisa mbola iresaka tsika ny amin'le hoe Jesosy maty 3 andro sy 3 alina mbola iresaka an'izay tsika satria ao anatin'le tombo-kase ny fanamasina zany zay zavatra zay ao anatin'le fandrefesana ny tempolo zay zavatra zay ka alohan'ny zavatra rehetra dia manasa antsika hiaraka hivavaka izany hivavaka tsika ry Jehovah Andriamanitra ray io miantso ny anaranao zay amin'izao
maraina izao fa mbola nomenao fotoana ahafahana miara-mianatra sy mandinika ny teninao. Aoka raha ny fanainao masina ny hoe hiasa aminay amin'ny fahafenoana, ka izy ampafantatra anay ny sitraponao. Eny raha io mahadiso hevitra anay hoe ianao ny tsy fahalalana ny soratra masina, ary ringana ny oloko ianao no ny tsy fisian'ny fahalalana. Ankehitriny anefa raha io dia tombonao anay ny mahafantatra ny teninao, satria mandrefy indray ny tempolo amin'izao fotoana izao, ary tonga anatin'ilay fanontaniana mipetraka manao hoe izaho toetra ny teninareo na mitoetra ao anatin'ny finoana ianareo na tsy. Ka izany fandrefesana ny tempolo izany dia fizahana toetra hoe ndao dia mivitena ary izay fa hoe ao anatiny nefa tsy ao anatiny. Ka ny fametrahana fanontaniana dia izany no afaka mamerina anay amin'ny fahamarinanao. Raha io mifona aminao ihany koa nefa izahay, satria ianao irery ihany ny marina, izahay dia mpanota. Ary tsy manana fahamarinana izay na dia kely aza eo anatrehanao. Tsy mendrika tompona nitraka aza fa miondrika izahay. Masina ianao Andriamanitro, mendrika no diraina, mendrika no kalazaina. Ary ny fahamarinanao amin'ny fahamarinanay dia tahaka ny elanelan'ny lanitra sy ny tany izany. Raha io ankalazaina mandrakizay ny anaranao, ny diraina ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Misaotra fa noho ny fahasoavanao no ahafahany miantso anao amin'ny alalan'i Jesosy Tompo. Ka dia mifona aminao izay raha ankehitriny, ny amin'ny elokay sy ny fahotanay ary ny tsy fahamarinanay rehetra. Ninona raha tsy vitanay teo anatrehanao tamin'ny andro lasa na tamin'ity an'ity, kanefa mbola tsy nifonanay taminao dia hifonanay ankehitriny. Mifona rainy amin'izay mbola mety teniteny foana nivoaka ny vavanay. Mifona rainy amin'ny tsikera izay mbola mety ataonay na fosa. Mifona rainy amin'izay mety fankalana mbola ataonay. Mifona rainy amin'ny avinavina izay mbola nananay. Mifona ray amin'izay mety foebebona na firehirehana. Mifona rainy amin'ny fandikanay ny lalàna, ny tsy fanajanay ny sabatanao masina. Mifona ray amin'izay izay mbo voasarika amin'ny fakapanahy maro samihafa ny amin'ny filana sy ny fanindrena. Mifona ray ny amin'ny fanahinao izay mibitsika aminay mitondra any amin'ny fahamarinanao, kanefa Tompo tsy henonay izany. Mifona rainy amin'ny eloka sy ny fahotany ary ny tsy fahamarinana rehetra. Miaiky eloka eto anatrehanao izahay. Ivy amin'ny rahanao ny fonay Jesosy, io ny sainay, ny tenanay ray manontolo, ny fonay. Mba hadio izay Kristy io, mba ho velany elokay. Sasao amin'ny rahanao izay Jesosy ho afa-pahotana, diovy amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-keloka. Ary eoka ny rahanao Jesosy hanamarina anay iny. Aoka raha ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra, ary marina na afaka anay tsy ho andevo. Aoka ny anjelinao Jehovah hitoby manodidinay ka hiaro anay sy tantana anay. Ary ampilatananao Andriamanitro no ametrahanay izao fotoana hianaranay ny teninao izao. Ka aoka Tompo Andriamanitro tsy hananan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza, na ny fahasalamanay, na ny tokantranonay, na ny fitaovana izay ampiasainay nohona izao fampianarana izao, na ny fifandraisanay. Aoka ny rahanao andrakitra izany rehetra izany Kristy, tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely aza. Ary eny Andriamanitro, mangataka aminao izay ho an'izay tsy salama, ireo izay tratran'ny Covid amin'ny endrika maro samihafa, izay mety aretina mahazo any tokantranony koa. Aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao ny anasitrananao ny aretina izay mampandamaka anay ny tokantranao na inona izany. Ko mandidy izay aretinao izay ka voatonona ny vava na ametrahana tanana na voatonona ho tsaina, mandidy izay aretinao izay, miala izay aretina vao ametrahana tananao na voatonona vava na voatonona po, miala izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izay marary any tokantranony. Miala izay aretinao ka ametrahana tanana na voatonona ny vava na ho tsaina, miala izany aretina izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny dia kapoka taminy. Dia eoka ny rahanao Jesosy io, andrakotra ny tsiraray afaka hiaro izany amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny mirano ianao Kristy. Fa ny teninao dia efa manambara fa ny dia kapoka taminao ny fanasitranana anay. Raha mino izahay dia amindra fody koa ianao. Dia ray ny naranao, ray kalazay ny naranao any. Halleluja.
Halleloia. Dia mitenena raha eo aminay indray ianao amin'nytianao ity fa voninkiany izay vahoakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany rehetra eto anatrehanao. Halleloia. Amen. Iroso aritsika. Resantsika afara moa zany dia teo amin'ilay resaka hoe fahafolokarena no resantsika dia fanontana mipetraka moa zany nataontsika tamin'ny farany dia hoe aiza ary ny toerana zany naterana n'io fahafolokarena io. Dia lalàna napetraka Andriamanitra izy ity teo amin'ny zanak'Israely manao hoe any amin'ny toerana izay hiantsoana ny anarako izy no anaterana ny fanatitra sy ny fahafolokarena. Lalàna napetraka Andriamanitra zany zay. Ato amin'ny Deutéronomie 12 jerentsika kely Deutéronomie 12:5. Deutéronomie 12:5 dia ahoana izy eo. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Deutéronomie 12:5. Izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Fa ny tany izay hovidian'i Jehovah Andriamanitrareo amin'ny firenenareo rehetra asiany anarany sy honenany no atononareo sy alehanareo. Zany hoe amin'ny tany zany na ny toerana izay vidian'Andriamanitra zany no vidian'i Jehovah eo amin'ny firenena zany sy asiany anarany amin'iny toerana iny zany sy amin'ny toerana izay honenantsika zany iny no atonontsika sy alehantsika ozy izy. Dia alehantsika anaovana iny alehana ivavahana, alehana anaterana fanatitra, anaterana ny fahafolokarena. Dia eo amin'ny andininy fahaenina izy dia zao notenenina ary ihany no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatritrareo hafa latsa-drà sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra sandratry ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanatitra sitraponareo ary ny voalohan-teraka ny ombonareo sy ny ondry amanosinareo izy izy. Any zany no anaterana anazy io. Ka hitantsika tamin'izay dia hoe ny tsy fanaterana zany ny fanatitra na ny fahafolokarena any an-tranon'i Jehovah dia zao hoe fanadinoana zany ilay tranon'Andriamanitra izy io. Izay no mahatonga any amin'ny Malaky miteny izy manao hoe aterinareo any amin'ny trano firaketako izy izy ny fahafolokarena. Mba hasikanina ao amin'ny trano firaketako izy izy. Satria ny tsy fanaterana an'izay zany dia zao fanadinoana ilay tranon'Andriamanitra. Zany fahafolokarena zany any no io no anamboarana ny tranon'Andriamanitra, io no anaovana ny asa fitoriana, io no anakaramanana ny mpisorona sy ny levita teo amin'ny testamenta taloha zany. Dia ato amin'ny Néhémie 10 izy raha raisitsika kely eo amin'ny Néhémie 10:7. Néhémie 10:7 dia ahoana izy zao no teneniny ato. Néhémie 10:7 aty alohan'ny salamo aty zany misy anazy io. Néhémie 10:7. Dia ahoana izy eo. Raisitsika kely izy. Vakitsika mihitsy manomboka amin'ny 9:7 tsy maninona 9:7 sy ny 7:7. Ary mba hitondranay ho an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay sy ny voaloha fetafeta sy ny fanatitra sandratry ny voaloham-bokatry ny hazo rehetra sy ny ranom-boaloboka ary ny delilo amin'ny efitrano eo an-tranon'Andriamantsika. Ary ny ampafolo ny vokatry ny taninay ho an'ny levita. Fa ny levita no mpandray ny fahafolokarena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolenay. Ary mpisorona anankiray taranaky Arona hiaraka amin'ny levita raha mandray ny fahafolokarena izy. Ary ny ampafolo ny fahafolokarena dia hoentin'ny levita miakatra ho tranon'Andriamantsika eo amin'ny efitrano ho trano fitehirizan-drakitra. Fa ho amin'ireo efitrano ireo no hitondran'ny zanak'Israely sy ny levita ny fanatitra sandratra dia ny vary sy ny ranom-boaloboka ary ny delilo. Dia ho any amin'ilay toerany fanaky ny fitoerana masina sy ny mpisorona izay manao ny fanompo-pivavahana sy ny mpiandry varavarana ary ny mpira ary tsy hahafohy ny tranon'Andriamantsika izahay. Amin'ny 9:7 izy dia ary mba hitondrana ho an'ny mpisorona koa ny voalohan'ny kobanay sy ny voalohan'ny vokatry ny tany sy ny zavatra rehetra zany. Dia aiza no anaterany izy izy dia ozy izy hoe eo an-tanan'ny levita ozy izy no eo amin'ny tapany farany amin'ny 9:7. Fa ny levita no mpandray ny fahafolokarena eny an-tanàna rehetra akaiky ny fambolena. Ny levita no mandray an'io izy. Dia ety amin'ilay farany izy dia zao no tenenina ety amin'ny farany manao hoe ary tsy hahafohy ny tranon'Andriamantsika izahay. Zany hoe ny fanaterana an'izay zany dia zao hoe tsy fahafohizana zany an'ilay tranon'Andriamanitra zany no fanaterana an'izay.
ka raha teo amin'ny testamenta taloha zany dia zao hoe aiza no anaterana an'izy io dia hoe any amin'ny toerana izay voatendrin' Jehovah no anaterana an'izy io. Dia aiza ny toerana voatendrin' Jehovah teo amin'ny testamenta taloha? Teo amin'ny tabernakely na teo amin'ny tempoly teo amin'ny andron'ny Salomona mpanjaka. Ka raha teo amin'ny testamenta taloha zany dia zao hoe tamin'izay toerana izay zany amin'ny fanekena zany amin'ilay ancienne alliance na hoe fanekena taloha any amin'ny tabernakely na ny tempoly zany anaterana izy io. Fa amin'ilay fanekena vaovao zany dia mifantanina mipetraka manao hoe iza moa ilay tranon'Andriamanitra amin'ny fanekena vaovao. Amin'ny fanekena vaovao ilay tranon'Andriamanitra dia zao hoe ny fiangonan'Andriamanitra isika no tranon'Andriamanitra aty amin'ny fanekena vaovao. Ka rehefa mivory zany ny zanak'Andriamanitra satria any no toerana anateranao zany ilay fafolo-karena na ny fanatitra dia ny fivorian'ny zanak'Andriamanitra zany ny antsoina hoe eglizy aty amin'ny testamenta vaovao. Satria itsika ilay tempolin'Andriamanitra. Tsy hoe trano vato tsony le hoe misy olona mantsy milaza ohatrany hoe andeha ho aiza ianao dia raha any Madagasikara na mety hoe izay ny fomba fitenezana koa Madagasikara. Raha ty andafy izy izay ny tenena azy hoe je vais aller au temple aujourd'hui. Andeha ho any amin'ny tempoly androano izy andeha hivavaka. Tempoly aiza moa? Fa iza moa ny tempoly? Io trano fiangonana io tsy tempoly io. Trano fiangonana io, trano natao iombonana io. Toerana ivavahana io. C'est un lieu d'assemblée zany zay ilay izy. Toerana fivoriana zany ny toerana io. Fa ny tempoly dia isika ny tempoly. Tamin'ny testamenta taloha nisy izay tempoly vato zay, nisy izay tabernakely lamba zay. Fa ankehitriny iza ny tempolin'Andriamanitra? Isika ilay tempolin'Andriamanitra. Dia rehefa manatitra ny fanatitra zany na ny fafolo-karena zany isika dia aiza no anaterana azy io? Any amin'ny lieu d'assemblée no anaterana anazy io zany. Any no andraisan'izay voatendrin'Andriamanitra zany mandray an'izay fafolo-karena sy fanatitra zay satria iza moa ny solon'ny Levita aty amin'ny testamenta vaovao? Fa ny loholona, ny pastera, ireo mitondra fiangonana zany. Ireo mpanompon'Andriamanitra manao ny asa fitoriana. Ireo ny solon'ny Levita aty amin'ny testamenta vaovao. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy manao hoe raha ny mpisorona ozy izy teo amin'ny tempolo ozy izy, miasa eo amin'ny tempolo ozy izy, mihinana izay aterina eo amin'ny alitara ozy izy, fa vao maika kosa ve ozy izy zay dia izay ho ambanin' izany zavatra izany ozy izy izay manao ny asan'Andriamanitra ozy izy. Zany hoe ireo manao asan'Andriamanitra zany ireo no anaterana an'izay any amin'ny fitoerana ivoriana zany, lieu d'assemblée. Zay zany ny voaterin'Andriamanitra indray aty amin'ny testamenta vaovao zany mikasika an'izay zavatra zay. Inona nefa no ampiasaina an'izay fafolo-karena sy fanatitra zay? Ho ampandrosoana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny asa fitoriana, eo amin'ny ny fiangonana ihany koa miresaka hoe ara-tsosialy, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny resaka hoe lafiny maro samihafa zany eo amin'ny zavatra hoe any fiangonana, fa ny zava-dehibe indrindra ny ampiasaina ny fafolo-karena dia zao ny asa fitoriana. Satria Andriamanitra dia mbola manana fanahy be dehibe ivelan'ny vala. Ireny fanahy ireny nefa izay vonjena ireny tempolin'Andriamanitra daholo, ho tompoko atao tempolin'Andriamanitra daholo ireny. Dia amin'inona no hiantsoana an'izy ireny? Amin'ny alalan'ny fafolo-karena no anaovana an'izany zavatra zany. Raha tsika voantso zao ny fitaovana ampiasaina an'izao, ny zavatra rehetra ampiasaina an'izany, fafolo-karena iny miasa amin'izany. Satria ny voatendrin'i Jehovah ho amin'izay hoe ny zavatra masina dia natokana ho amin'ny zavatra masina. Ka io moa zany entre parenthèse fa mbola resahantsika kely any mikasika an'izy iny, fa ny zavatra tena tiantenena dia hoe aty amin'ny testamenta vaovao zany dia zao hoe iza moa ilay hoe ny atao hoe tempolin'Andriamanitra zany, fa isika zany ilay tempolin'Andriamanitra. Dia rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra zany dia tsy voatery hoe un lieu particulier zany hoe tsy maintsy ohatrany hoe trano izy ngeza be ohatran'ilay hitantsika amin'izao fotoana izao ireny.
ohatrany hoe fiangonana katolika angizabe na fiangonana protestanta angizabe dia tsy maintsy hoe misy lacroix iry ambony. Zay zany ny fanapaha-kevitry ny fiangonana protestant sy ny fiangonana katolika fa tsy maintsy hoe zay ny zavatra tsy maintsy atao hoe rehefa fa toerana ivorianao na iza toerana ivorianao ary raha tamin'ny fiangonana voalohany ary rehefa mivory ny zanak'Andriamanitra izy no mivory any an-trano izy no mivory any an-trano izy no mivory jereo nge aty amin'ny Romanina toko 5:10 Romanina toko 5:10 Romanina toko 5:10 jerentsika kely dia raisitsika ny andininy 5 dia ahoana izy ato Romanina toko 5:10 dia ny andininy 5 rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia eto zany apôstôly Paoly manao veloma ho an'ny fiangonana dia hozy izy ary veloma amin'ny fiangonana izay ao an-tranony veloma amin'ny Epaneto malalako izay voaloham-bokatra azy ho an'ny Kristy fa hono izy veloma ho an'ny fiangonana izay ao an-tranony zany hoe misy tranona rahalahy anankiray zany ity dia ao an-tranony nanaovana ny fiangonana dia hoe manao veloma ny fiangonana izay ao an-tranony Paneto zany manao veloma ho an'ny fiangonana satria ilay fiangonana zany ao ny lieu d'assemblée zany io ahoana koa izy aty amin'ny Timothée toko 7 Timothée toko 7 zany aty amin'ny Timothée toko 7 sika 4:10 sy 10:10 Timothée voalohany azafady toko 7 ny 4:10 sy ny 10:10 Timothée voalohany toko 7 4:10 sy ny 10:10 dia hozy izy izany zavatra izany dia soratako aminao na dia manantena akaty aminao faingana zaho fa tratra ela aho dia ny afantarako izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fitoeran'ny fahamarinana averiko tsara le 10:10 fa raha tratra ela aho dia afantaranao izay fitondran-tena mety atao ao an-tranon'Andriamanitra dia ny fiangonan'Andriamanitra velona sady andry sy fiorenan'ny fahamarinana inona ilay fiangonan'Andriamanitra velona isika io fiangonan'Andriamanitra velona le assemblée tsika vahoakan'Andriamanitra mivory io le fiangonan'Andriamanitra izay resahana eto mba haizanao mitondra tena tsara ozy izy amin'ny fiangonan'Andriamanitra ozy izy dia isika izany tsika izany fiangonan'Andriamanitra velona izany izay nefa zany tsika zany amin'ny mahatsika tsiraray atsika rehefa nandray Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainantsika dia zao hoe tonga tempolon'ny fanamasina zany isika itsika nefa tsy hoe rehefa tempolon'ny fanamasina dia samy maka ho azy ny daholo tsika samy mivavaka any dia fa le fivoriana io zany tena ataonao zany rekomandiavan'ny baiboly mihitsy zany izy io hoe mila atao izy io ohatran'le tany amin'ny testamenta taloha teo le nitenenina manao hoe ny fanaterana ny fahafolo-karena ozy izy any amin'ny tranon'Andriamanitra dia tsy fahafoizana ny tranon'Andriamanitra itsika koa nefa amin'ny mahatempolon'Andriamanitra dia zao mila n'izay hoe fivoriana zay tsika mila n'izay fiangonana zay hoe miombona zay tsika zany fa tsy azontsika atao koa no manadino an'ilay zavatra zay ten'Andriamanitra ny tena hoe nitavan-dralahy mandranitra ny tavan-dralahy ozy izy Hébreu jerentsika Hébreu toko 10 age ahoana izy izy jerentsika indray Hébreu toko 10 ny 4:20 sy ny 5:20 Hébreu toko 10 ny 4:20 sy ny 5:20 ahoana izy ato Hébreu toko 10 4:20 sy ny 5:20 ary eoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ahoana amin'ny ahafahanao mandroso ny fitiavana sy ny asa tsara raha tsy miaraka zany le membre ny fiangonana amin'ny maha-membre ny fiangonantsika zay le teneny hoe ny eglizin'Andriamanitra zany dia isika tempolon'Andriamanitra io miaraka zany itsika vahoakan'Andriamanitra io miaraka ny fiambonantsika satria tsika vatan'i Kristy ao anatin'izay vatan'i Kristy zay misy fanomezam-pahasoavana omenao ao no misy manam-panomezam-pahasoavana amin'ny resaka asa sosialy ao ny navela ho mena fanomezam-pahasoavana hitondra ao ny fanomezam-pahasoavana ampianatra ao ny fanomezam-pahasoavana manasitrana mpampahery dia le fiombonana io zany fifampaherezan'ny mpirahalahy io ny mpirahavavy io
ny mpianada io ilaina zany zay communauté zay io ny eglizin'andriamanitra zany io aty amin'ny testamenta vaovao de eto izy miteny eo am'le andininy faefatra am'roapolo teo sy ny fadimy am'roapolo teo izy hoe areoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaky ny fanaony sasany fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatombotra ny andro aza mahafoy ny fiarahantsika miangona zany hoe tsy zavatra tokony atao ambany-javatra zany izy io fa ilaina mihitsy izy io ho fampandrosoana zany a ny asan'andriamanitra ho fampandrosoana ny fiangonana tsy azo atao ambany-javatra zany izy io de amin'io toerana zay fivoritsika io zany anya no anaterana ihany koa an'izay fahafolo-karena izay zany maninona moa ny fahafolo-karena no aterina averika any le izy araky ny fandraisantsika manao hoe aniza zao rehetra izao any Jehova ny tany sy rehetra eo aminy izay no matomboka se ny fahafolo-karena satria tsika mieritreritra hoe volako tiako maninona no omeko an'Andriamanitra fa ny zavatra tokony ho fatatsika dia zao iza no manome fofinainantsika iza manome rivotra iainanao atsika iza manome an'io trano io petrahanao io iza manome an'io tany anananao io iza manome anao hery hoentinao miasa azahoanao karama io dia ahoana izy any Jehova ny tany sy rehetra eo aminy zany hoe ny fanateranao ny fahafolo-karena zany dia ny firekonesiavanao ny fanekenao fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany ary miteny Andriamanitra aterinareo ny fahafolo-karena ozy izy masina ho ahy izany ny fanateran'ny fahafolo-karena tsy hoe tsika manatitra ho an'i Jehova ohatrany hoe générosité zany ohatrany hoe mba famomezana fahalalan-tanana fa iny zany efa any Jehova hatrany am-boalohany iny masina ho azy iny ary efa masina ho azy izy fa tsy hoe mila amasinina ny fahafolo-karena ka ny fitazomana an'iny zany dia zao fitazomana zavatra tsy hanao zany iny fa any Jehova zay mahatonga an'izy hoe mila aterina zany iny satria any Jehova iny dia ny fanateranao n'iny fahafolo-karena iny dia fanekenao fa any Jehova ny tany sy rehetra eo aminy ary Jehova ny nahary ny lanitra sy ny tany famantarana izay atery amiko no fahafolo-karena fa masina ho azy zany ho Jehova Andriamanitra ray zay le izy fanontaniana mipetraka ihany koa dia tia ary manao hoe manahoana ary Jesosy ndraisy ny fahafolo-karena ary zany move Jesosy nanafoana ny fahafolo-karena ihany koa fa ny zavatra misy dia zao raha ny fampianaran'i Kristy dia manamarina ny fahafolo-karena Jesosy Kristy manamarina ny fahafolo-karena izy jerentsika ty amin'ny Matthieu 7:20 aty Matthieu 7:20 jerentsika andininy 7:20 Matthieu 7:20 ny andininy 7:20 dia ahoana ozy izy Jesosy loza nareo mpanorandalàna sy fariseo mpiatsara velatsia fa mandoa ny fahafolon'ny solila sy ny aneta ary ny komina ianareo nefa navelanareo izay lehibe amin'ny lalàna dia ny rariny ny famindram-po ary ny finoana ireto tokony ho ataonareo nefa tsy tokony havelanareo irerona inona ny tiany Jesosy tenina amin'izany reto fariseo sy mpanorandalàna reto zany dia zao mandoa ny fahafolo-karena izy amin'ny zavatra rehetra kanefa ny manadino inona izy manadino zavatra lehibe eo amin'ny lalàna ny rariny ny famindram-po ny finoana zany na foizany fa ny zavatra nytenen'i Jesosy tesy nefa dia zao dia hozy Jesosy ireto izy izy no tokony nataonareo hoe tokony nanao famindram-po nareo tokony nanao ny rariny nareo tokony nanao finoana nareo nefa tsy tokony no avelanareo irerona na manao famindram-po nareo na manao ny rariny ianareo na mandeha araka ny finoana nareo dia tsy tokony ho adininareo koa zany ny fahafolo-karena zay ny tiany Jesosy teneny zany hoe mifameno zany ireo satria ny lalàna nge tsy hoe lalàna ohatra ny amin'ny teny hoe aza mijangajangy
de hoe tsy tokony tandremana ny sabata ny hoe aza mitsiritritra fananan'olona de hoe afaka mangalatra fa ny lalàna de miteny manao hoe rehefa diso amin'ny ray loha ianao de manao ny diso amin'izy rehetra ozy izy rehefa diso amin'ny ray lohana de diso amin'izy rehetra ka eto zany izy de miteny manao hoe ireto ny tokony nataonareo izy tokony manao famindram-ponareo tokony mandeha araky ny rarinareo tokony mandeha araky ny finoananareo fa zao tsy tokony ho adininareo ihany koa ny fafolo-karena zavatra miaraka zany reo zavatra reo Jesosy zany de manamarina ny fafolo-karena eto any koa Jesosy de miteny tia marika toko 12 aty izy zavatra hitantsika koa tia marika toko 12 akitsika kely marika toko 12 andininy 13 ka hatramin'ny 17 marika toko 12 andininy 13 ka hatramin'ny 17 akitsika kely izy io zany inona ny zavatra resahana eto marika toko 12 andininy 13 ka hatramin'ny 17 ary ny rahany akeo amin'i Jesosy ny sasany avy tamin'ny fariseo sy ny Herodiana amandrika azy amin'ny teniny ary rehefa tonga izy ireo dia nanao taminy hoe mpampianatra fantatra hoe fa marina ianao ka tsy mampanina anao ny hevitry ny olona fa tsy mba mizahatavan'olona ianao fa mampianatra marina lalàn'Andriamanitra mety va ny mandoha vola etra ho an'ny Kaisara sa tsia izy moa Kaisara fa Sezara empereur romain zany Sezara izy ny empereur romanina zany tamin'izany vanim-potoana zany mety va ny mandoha vola etra an'ny Kaisara sa tsia andoha va izay sa tsy andoha de ahoana ozy izy fa izy alala ny fiatsaram-pelatsiany ka de nanao taminy hoe nahoana no makafanahy ihany nareo itondray denaray aty amiko izahako azy mivola anankiray ny aminareo ny ajereko izany izy izy dia nitondrany izy ary hoy izy taminy anizy io sary sy soratra io misy sary amin'ny vola iny misy soratra ihany koa ambadika ary hoy izy taminy an'ny Kaisara an'ny Sezara zany dia hoy Jesosy taminy aloavy an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra dia gaga taminy ireny aloavy an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ozy izy ary aloavy an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra inona moa hoe aloha amin'ny etra amin'ny Kaisara io amin'ny Sezara ohatra tsika mandoha etra amin'ny fitondram-panjakana nge eto Frantsa mandoha impôt ianao amin'ny fanjakana amin'ny karama zay raisinao amin'ny fidiram-bolanao zany mandoha impôt zany ianao amin'ny ny impôt alain'ny Etat aty nga 10% fotsiny ny alainy mbola plus ny zany ny alainy ny amin'ny Madagasikara koa maka an'izay izy prélèvement sur salaire zany iny esorina amin'ny karamanao iny maka impôt de ozy izy eto manao hoe aloavy an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara ozy Jesosy itsika zany raha monomonina koa tsika fitoram-panjakana hoe tsy andoha etra na impôt mandika koa tsika zany ny tenin'ny Kristy satria Kristy mihitsy no miteny hoe to aloavy an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara aloavy zanak'Andriamanitra zany mandoha impôt ny zanak'Andriamanitra fa tsy hoe avaty dia alain'ny fanjakana indray ty vola ty fa ahoana zany mandoha fa zao aloavy an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara fa zao aloavy an'Andriamanitra koa izay an'Andriamanitra raha mandoha an'ny Kaisara ianao ny an'Andriamanitra koa tsy maintsy alohanao inona io an'Andriamanitra alohanao ny ampafolo-karena io sa ianao mandona ny Kaisara fa ny an'Andriamanitra tsy ho alohanao dia vomafy ianao zany le Andriamanitra aloha ranom-pitahiana ho anao indray ny tsy ho anateranao ny ampafolo-karena fa alaonao mandoha amin'ny impôt satria manino rehefa any amin'ny impôt nge ianao alohan'ny mpanjakana dia matahotra ny gadra ianao matahotra ny voasazy ianao dia alohanao fa amin'Andriamanitra zany azo ataontsika tsinitsinina zany dia tsy andohan'Andriamanitra zany zay mampalahelo raha zany toetrantsika zanak'Andriamanitra dia mampalahelo zany mibetsaka koa mety ilaza manao hoe ka inge tamin'ny fahavelon'i Jesosy Kristy no niteny an'izany izy fa rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia foana zany tsisy tsony zany fa ny nahafatesan'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana inona ny zavatra nyresahantsika teto ombieny nandritra n'izay fotoana maro zay
ny fahafatesan'ny Kristy eo amin'ny azo fijaliana dia zao ny fahafoanan'ny tempolo teto an-tany, fahafoanan'ny fanekena taloha, faninona ny fanorenana indray ny fanekena vaovao, zay no nahafatesan'ny Kristy. Ka isika ny lasa tempolon'Andriamanitra zany. Ary Kristy niakatra any an-danitra iny dia niditra ao amin'ilay tempolon'Andriamanitra tsy natao tanana. Fa le endrika ny tena izy, le nanamboarana ilay tany amin'ny testamenta taloha. Le nidiran'ny Kristy any an-danitra io zany, io le tena endrika io. Fa le tany amin'ny testamenta taloha zany aloko an'iny tempolo tany an-danitra iny no atao tany amin'ny testamenta taloha. Rehefa niditra any amin'ny tempolo eny an-danitra io, Kristy mipetraka eo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy. Ao amin'ny efitra masina indrindra Kristy. Itsika nefa nataon'Andriamanitra iny eto amin'ity tany ity, tempolon'Andriamanitra, hitoeran'ny fanahana. Aoko masina ianareo satria masina ho Jehovahandriamanitra reo. Efa nataon'ny Kristy ho fanjakana sy ho mpisorona itsika. Ka amin'ny mahatsika mpisorona antsika dia zao afaka miditra ny amin'ny fitoerana masina ny an-danitra isika. Amin'ny alalan'ny rasoan'ny Kristy. Mamaky ny efitra lamba hozy izy. Ka raha mitentsika manao hoe ka tsy manatitra fanatitra fa folo-karena intsony ange zao. Dia hosoratako ao am-pony ny lalako ary ho ataoko ao an-tsaina ho Jehovah tompony maro. I Kristy no mpisorona be anateratsika an'izany fa folo-karena izany. Efa niresahantsika lava mikasika an'izy iny fa tsy ho resahantsika be intsony. Fa Kristy no anateratsika an'io zany. Anateratsika ho an'Andriamanitra. Ny zavatra nisy dia ity hoe ny rindra zay nisy na ny ordre zay nisy teo amin'ny testamenta taloha dia hoe ny ordre d'Aaron. Ka io ordre d'Aaron na ny rindra ny Arona zany, ireo no mifehy ny tempolon'Andriamanitra teto an-tany, nanaterana ny sy ny Levita zany no nanaterana ny fanatitra sy ny fafolo-karena. Isika nefa efa nataon'Andriamanitra ho fanjakana sy ho mpisorona. Kristy nefa tsy manaraka ny rindra ny Arona na ny rindra ny Arona zany tsy manaraka an'izay Kristy, fa manaraka ny rindra ny Melkizedeka. Efa nianarantsika teto. I Melkizedeka zany nefa talohan'ny lalàna ny nisy zany Melkizedeka zany. Nefa i Abraham dia nanatitra iny, nanatitra ny fafolo-karena tamin'ny Melkizedeka. Ka raha i Abraham nanatitra ny fafolo-karena tamin'ny Melkizedeka, ahoana ny tsy anateratsika ny fafolo-karena eo anatrehany Kristy? Dia manatitra an'izay tsika. Ny tsy fanateratsika an'izay dia zao tsy ny firekonesiavantsika na ny faneketsika, fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Fa Andriamanitra no mitahantsika. Fa an'Andriamanitra efa folo-karena io ka mendrika raha ateritsika eo aminy izay azy. Zany hoe raha ny testamenta vaovao zany dia zao tsy manafoana velively mihitsy ny fafolo-karena, tahaka ny tsy hanafoanany ny lalànany amin'ny sabata. Tahaka ny sabata hoe masina ho an'Andriamanitra dia tahaka izay koa ny fafolo-karena masina ho an'Andriamanitra. Ary io fafolo-karena io amin'ny mamasina azy dia zao atokana ho an'Andriamanitra izy io. Zany hoe ianao zany ohatra rehefa mandray karama zany ianao dia tsy hoe alao aloha vidy zavatra zay ilaiko ahako. Rehefa avy eo no mety voanambinana le lasa nanambinana le fafolo-karena tsy ampy intsony, lasa natao aman-javatra izy. Fa amin'ny fitahin'Andriamanitra aminao ny amin'ny omby amanosinao, raha nivarotra omby ianao na nivarotra vokatra ny tany ianao na nandray karama ianao na ny tombarotra anao nandritra n'ity volana ity zany, dia amin'izay no andoavanao fafolo-karena ho an'Andriamanitra. Satria
atokanao zany iny alohan'ny zavatra rehetra alohan'ny anovanao ny tsenam-barotra anao indray hoe tsy maintsy mividy stock indray aloha de efa atokanao ny an'andriamanitra aloha zay anao vao mividin'ny stockinao fa tsy hoe tsy ampy kely ty de anambinina fa tsisy fitahina miditra aminao fa ny eo indray ary rovotra ny eo am-posinao fa tsisy tsony rehefa avy eo fa ny atao hoe satria ilay izy natokana zany ny fahafolo-karenina natokana iny de amin'ny manatokana azy satria masina iny ny zavatra masina zany de ny zavatra natokana ho an'andriamanitra zany de masina iny ary amin'ny mahamasina anazy de zao ampiasaina amin'ny zavatra masina ihany koa iny fa tsy hoe ampiasaina fatifatana iny betsaka no milaza manao hoe ka ahoana zany raha manaritra fahafolo-karena zany ampiangonana nefa be deaibe nge ny mangalatry misy pastera ny azy ny 4 ny feno ny azy ny tranony ataony ngezabe na mandeha voyage izy sy ny karazany ny volan'ny fiangonana no ampiasainy izy mianakavy sy ny karazany na ny eo amin'ny foibe ny mihinana ny fanaritra na ny fahafolo-karena betsaka ny olona mitenany zany de ahoana zany manaritra fahafolo-karena zay hoaniny zareo fotsiny le sy ny karazany de ahoana mikasika ny zavatra zany fa za mitena antsika fa mieritreritra ve tsika fa tamin'ny testamenta taloha de tsy nisy zany zavatra zany tena nisy de nisy mihitsy zany tamin'ny testamenta taloha ireo zay nanaterana ny fahafolo-karena na ny fanaritra de ireo koa nanao zay tsy sazoka tamin'izany fahafolo-karena zany zany nefa tsy nanakany ny zanak'Israely tsy hanaritra ny fanaritra na ny fahafolo-karena teo amin'ny tempoly satria nahoana tsy ho azy ireo nge ny anaterany vahoakany iny fa ho an'Andriamanitra ny anaterany vahoakany iny satria fantany hoe masina ao an'Andriamanitra iny après indray ireo olona ireo nasian'Andriamanitra manapaka an'iny fahafolo-karena tsy fanaritra iny am'izay voatenin'Andriamanitra am'izany fa raha izy no mampiasany am'izay tsy tokony ho ampiasaina izany de anasy Andriamanitra fa ny adidinao de vita eo anatrehan'Andriamanitra ny fitahinanao de vita eo anatrehan'Andriamanitra ianao tahin'Andriamanitra fa iny olona iny kosa zay tsy nanao tsy sazoka any am'izany ifafa izy eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy izy no mandromba an'Andriamanitra tsy hoe nandrombanao izy ianao nge mieritreritra an'izay hoe raha terika hoe nylany'le pastera le any na lany'le any fanga volanao iny ny hoe lany ny volanao tsy volanao nkiny fa volan'i Jehova iny ka raha makany iny izy de izy ny robainy zany Jehova no robainy am'izany de mahasa izy raha anao an'izany am' Jehova hitany tsara ny mahazo anazy lozany zay mandroban'i Jehova zany fa na teo amin'ny testamenta taloha raha nisy tena nampiasa tsy amin'ny zavatra tsy tokony ho izany zany jereo tsara fotsiny raisika iny amin'ny Jesosy natolotra ombony amin'ny hazo fijaliana rehefa nosamboriny Kristy de iza no namadika an' Jesosy de efa-tsika tsara fa Jodasy no namadika an' Jesosy vola vaiza no nandoavana an' Jodasy 30 denaria vaiza no na 30 farantsa vaiza no nomenan'i Jodasy namadiana an' Jesosy avy eo amin'ny tempolo ingeo io vola amin'ny tempolo no nalain'ireo fariseo sy mpanoran-dalàna namadiana raha marina loza nge zany reto fa nga zany no ampiasaina ny fahafolo-karena sy ny fananitra hoe andeha aminona olona anaovana asasina zany natao fa misy tokoa reo fiangonana misy pastera milliardera any États-Unis ny pastera tena milliardera manana trano manana avion manana inona ny tsy ananany le pastera indray ny ohatrany Andriamanitra kely mandeha tomobile tsara de tsara izy tsy mitetany ny tongony iny rehefa midina fa misy tapis ny antsasany ara ny lamosin'le olona mihitsy no itsahan'le pastera fa tiako tenena zany betsaka zany no satana ngetsika lalany avadika satana amin'ny zavatra hafa le izy de simba ny sain'ny olona satana zany zao hoe tamin'ny fotoana taloha zany de zao ny zavatra nataon'ny satana zany animbana ny fiangonan'Andriamanitra de zao hoe novonono faty ny enjehana no gadraina novonono faty sy ny karazany no tsaraina fa rehefa tsy vitany tamin'izay tsony ny famonoana ny vahoaka ny fanimbana ny fanomponan'Andriamanitra na ny fivavahan'Andriamanitra de nalainy namana indray de nalainy namana zay mahatonga ny tenin'ny Kristy miteny manao hoe fa isy Kristy sandoka isy mpaminany sandoka
zany hoe le mpaminany satroka milaza hoe kristianina izy nefa tsy fantatr'ireo izy kristy tsy fantatr'ireo de maro ny fiangonana zay misy mitondra ny anaran'ny kristy de nefa reo fiangonana zay misy ireo manino manimbazimba ny anaran'ny kristy ireo amin'ny alalan'iny jereo amin'ny resaka hoe fanararotana amin'ny resaka hoe fafolo-karena lasa voazimbazimba ny fafolo-karena any ka ny olona tsy teanao tsy zay tsy anatitra fa zany ve ny anaovana ny fafolo-karena nisy teo amin'ny zanak'Israely koa zany nisy zany tamin'ny andron'ny Eli mpisorona be nisy zany tamin'ny andron'ny Samuel nisy zany any ny tonga ny vahoaka satria lasa n'le mpisorona ataony akeriny ny fafolo-karena sy ny fanatitra tsy manatitra fafolo-karena tsony ao am-piangonana na fanatitra ny vahoakan'Andriamanitra zay tsy verinao tsony fa zany ve ny atao lasa adiny le tsanon'Andriamanitra vokatry ny ataony sasany de misy zany zavatra zany fa zany ve anakananao tsy anatitra n'izany aniza no anateranao an'io any Jehova no anateranao an'io any Jehova no anateranao an'izay zavatra zay de izay moa zany mikasika an'izy iny zany fa ny fafolo-karena zany de zay hoe efa ndresantsika tamin'ny farany iny izy iny hoe ny fafolo-karena zany de zao hoe andoavana ny karaman'ny mpanompon'Andriamanitra izay mifeny fiangonan'Andriamanitra andoavana ny asa fitoriana zay atao ary ihany koa ny amin'ny fikojakojana ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny toerana zay ivavahana zany ampiasana ny fafolo-karena izany zany hoe ny fafolo-karena ampiasaina zany ho an'ny fiangonan'Andriamanitra no ampiasaina ny fafolo-karena amin'le tempolon'Andriamanitra no ampiasaina ny tena iza ny tempolon'Andriamanitra ny fiangonan'Andriamanitra ny tempolon'Andriamanitra de araka izay ny tenen'Andriamanitra anatotosana an'izay araka ny teniny no ampiasaina an'izay zavatra izay izany famitinana an'izay zavatra hitantsika zay zany de zao hoe ny fafolo-karena tsy azontsika tehirizina ny fafolo-karena fa an'Andriamanitra ny fafolo-karena masina ny fafolo-karena ny fitehirizana ny fafolo-karena de zao malhonnête eo anatren'Andriamanitra fangalarana an'Andriamanitra mangalatra an'Andriamanitra tsika raha mitazona ny fafolo-karena mamitaka an'Andriamanitra tsika raha mitazona ny fafolo-karena ny fanaterantsika ny fafolo-karena zany faneketsika an'Andriamanitra sy hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ny fitahiana zay nataony tamintsika amin'ny fiainantsika andavanandro de ny fafolo-karena de zao ao anatin'le fafolo-karena de zao misy promesse de bénédiction zany ao anatin'izy io zany Andriamanitra zany manome fitahiana ho antsika ao anatin'ny fafolo-karena izany jereo tsara ve aty amin'ny Malaki tsika mijery an'le izy zao ny tenin'Andriamanitra aty amin'ny Malaki aty Malaki 7:10 aty amin'ny faran'ny testamenta taloha misy an'izay Malaki 7:10 de ahoana izy izy Malaki 7:10 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy entonareo ny fafolo-karena rehetra ao an-trano firaketako mba hasikanina ao an-tranoko ary izaho toetra amin'izany ao Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo ny fanateranao ny fafolo-karena zany ao an-tranon'Andriamanitra de zao hoe mba hasikanina ao an-trano firaketan'Andriamanitra ary ny fanaterana an'izay fafolo-karena zay zany de fitahiana lehibe ho antsika arak'le teniny teo manambara manao hoe izaho toetra amin'izany ao Jehova tompony maro raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy anareo zany hoe ny olona mantsy raha vao miala posy zany ange de marary azy zany indrindra fiainana efa melafy zao ve de hoe mbola avoaka ndreny ny posy mbola antombo fafolo-karena fa za miteny antsika ny fanaterantsika ny fafolo-karena io vao mainka mitondra fitahiana antsika satria Andriamanitra mihitsy miteny hoe izaho toetra amin'izany zany hoe definy ataon'Andriamanitra amintsika hoe raha manatitra an'izany fafolo-karena izany ianao
de fitahiana no omeko anao, vako anao ny varavarany lanitra nysotrahako fitahiana manina ambiampy ho anao. Tsy araka an'izao tontolo zao zany io. Ny olona mantsy mieritreritra raha mandoa lasany ampo vakivy kely. Fa n'Andriamanitra ny fandoavanao an'iny satria fahatokiana. Ny fahafolo-karena mantsy de zao un acte 2 fois ny fahafolo-karena. Finoana no nateranao ny fahafolo-karena. Fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany zay rehetra ho aminy. Fa tsy finoana koa fa tsy aty fahafolo-karena ity fa an Jehova io. Ka ny fanateranao an'iny fa tsy vitan'izay fa hitahian'Andriamanitra anao hoe izaho toetra amin'izany eo Jehova raha tsy hovako anareo ny varavaran'ny lanitra ka anjotrahako fitahiana manina ambiamy. Zany hoe misy fitahiana be omen'Andriamanitra anao. Za miteny amintsika zao, za vavolombelona zany. Hatraminy andoavako fahafolo-karena zany. Hono moa le fiteneny? Je ne manque de rien. Vous ne manquerez de rien. Tsisy men'Andriamanitra anao ny sahaza ho anao. Tsy foana ny fanaova-mofonao. Ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny resaka ara-pahasalamana zany raha marary ianao, tahian'Andriamanitra ianao amin'ny fahasalamanao. Tahian'Andriamanitra ianao amin'ny fiasananao. Ho tahian'Andriamanitra ianao amin'ny tokantranonao mivady aman-janaka. Ho tahian'Andriamanitra ianao raha miditra, ho tahian'Andriamanitra ianao raha mivoaka. Ary tsy mihena ny eo am-pelantananao fa mitombo aza ny eo am-pelantananao. Satria izy ny tanao, Jehova no mitanao. Zay matoky amin'ny kely Andriamanitra ataoko mpanapaka ny be. Fa ho an'ireo zay katity na hoe raday ho ny fitenenana na ny eo am-pelantanana raha ho esorina aminy. Zay nge ny tenenin'i Kristy. Na ny eo am-pelantanana raha ho esorina aminy izy. De eto izy izaho toetrany amin'izany izy raha tsy hovako anareo ny varavaran'ny lanitra ka anjotrahako fitahiana manina ambiampy anareo. Aty amin'ny oabolana ihany koa izy oabolana toko 5. Alohan'ny arinan'ny salamy ireny misy any oabolana toko 7 azafady. Oabolana toko 7 andininy 5 sy ny 10. Oabolana toko 7 andininy 5 sy ny 10. Izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mankalaza an Jehova amin'ny fanananao amin'izay voaloham-bokatrao rehetra. Amin'ina anao kalazaika an Jehova? Amin'ny fananantsika sy amin'ny voaloham-bokatsika rehetra. Zany hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra zany no anateranao amin'izay. Tsy manatitra an'izay ianao, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra ianao. Mankalaza an Jehova amin'ny fanananao sy amin'izay voaloham-bokatrao rehetra dia toy izany. Ka dia ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary mihoatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao, mihoatra ny ranom-boaloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Dia ny fanontaniana mipetraka, Andriamanitra ve mandangy? Andriamanitra tsy mba mandangy izany. Ny tenina izay lazain'Andriamanitra dia ho toy ny teniny. Tsy miverin'Andriamanitra ny teniny raha tsy natanteraka izay nampandehaniny azy. Hoy Andriamanitra manao hoe ny fanaterana an'izay izaho toetra amin'izany raha tsy hovako anareo ny varavaran'ny lanitra dia tanteraka tokoa izany. Ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary mihoatra ny ranom-boaloboka eo mivata fanatazanao izy. Ka raha antsika mieritreritra zany satria izay mantsy ny ampianarana eo anivon'ny sosiete iainantsika zany na fiarahamonina misy antsika hoe ny atao hoe fitahiana eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika dia izao hoe ny fanangona karena. Hoe atao miasa mafy dia manangom-bola dia manao trano, mividy tany, accumulation des biens zany. Hoe fanangonana harena. Zay zany ny atao hoe fitahiana eo atao amin'izao tontolo izao misy antsika aty, ankoatra ny zavatra rehetra. Na manitsaka olona ary io zany atao izay hampanan-karena. Za moa dia tsy tenenina intsony eo Madagasikara raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fitondram-panjakana sy ny fiarahamonina izay misy. Zay vao manana fahefana kely ianao dia zany ny zavatra misy eo Madagasikara. Manango-karena, ahoana nazona vola, ahoana vola ny manjaka, vola. Anika tsisy tsony zany resaka hoe lasa tsy manana état d'âme tsony zany le olona. Ohatrany hoe tsy manana fanahy tsony le olombelona. Tsy mijery ny manodidina azy tsony fa ny tenany ihany.
ka raha mieritreritra zany ianao hoe ny accumulation des biens na hoe ny fanangonan-karenana atao hoe fitahina de tery fisainana ihany zany ianao sy tery fijery satria tsy fantatrao zany ny tena atao hoe fitahina, tsy hainao zany ny tena atao hoe fitahina. Fa ny fitahina de zao hoe sady ara-panahy no ara-nofo, fa tsy ara-nofo fotsiny satria eto am'izao tontolo zao de ny ara-nofo fotsiny ny atao hoe fitahina. De zay ino ohatran'ny hoe anandratany olona vao manana kely an'ity ianao de fa indraindray ny olona fa raha ohatra olona tsy de manamana an'ity de ataon'ny olona tsinitsinina zay. Fa ny atao hoe ny fitahina zany eo amin'Andriamanitra de zao sady ara-panahy no ara-nofo, tsy misaraka zany rehefa miaraka reo. Rehefa tahian'Andriamanitra ianao ara-panahy de tahian'Andriamanitra koa ianao ara-nofo, fa tsy hoe tahiko ara-panahy fotsiny ianao de mantra be ianao. Fa misy hira zay nge miteny manao hoe le pauvre dit je suis riche aussi izy, ny mahantra de hoe manan-karena ao amin'ny Kristy ary marina tokoa zany. Satria Andriamanitra no miazy na ny sakafo hohaniny io, na ny trano atoriany io, na ny lamba tafiany io. De faharena nge zany omen'Andriamanitra. Fa raha ny olona tsy manana an'izany nge mba tena maniry izy mba tiana zany na lamba tafiany io fotsiny ary, na trano itoerany io fotsiny ary. Kanefa Andriamanitra manao manome an'izany maimaimpona ho an'ina ho an'ny malalany. Meno maimaimpona ny malalany zany. De io fitahina men'Andriamanitra io zany ara-panahy sy ara-nofo io, omeny iny ianao, omeny fifaliana ianao, omeny fahasambarana ianao, omeny fiadanana ara-panahy ianao. Ary omen'Andriamanitra anao zay fantany fa mahasoa anao rehetra. Izy tsy manome zavatra ratsy ho anao zany, zay fantany fa mahasoa anao no omeny anao. De jereo mitoy an'le resaka hoe aty amin'ny Malaki hoe izaho toetra amin'izany ary tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra. Malaki 3:10 ka hatramin'ny 1:10. Malaki 3:10 ka hatramin'ny 1:10. Malaki 3:10 ka hatramin'ny 1:10. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Entinareo ny fafolon-karena rehetra eo amin'ny trano firaketako mba hasikanina ao tranoko. Ary izaho toetra amin'izany aho Jehovah tompony maro raha tsy hovahako anareo ny varavaran'ny lanitra, raha tsy hovahako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahinana manambiampy ho anareo. Ary asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny, ka dia havanim-boa ny voaloham-bokatra azafady ka havanim-boa ny voalobokareo eny an-tsaha hoy Jehovah tompony maro. 1:10 izy amin'io, asiako teny mafy ny valala noho ny aminareo ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony ireny. Zany hoe raha ianao zany mamboly de zao tsisy biby animba ny tanimbarinao na ny tany katsakao na ny tany misy ny paisinao sy ny zava-manirinao. Hoarovan'Andriamanitra zany amin'ireny biby manimba ny sahanao reny, ka tsy hanimba ny vokatry ny tany intsony reny, ka dia havanim-boa ny voalobokareo eny an-tsaha ho Jehovah tompony maro. Ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe 1:12, ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa ho tany mahafinaritra ianareo ho Jehovah tompony maro. Zany hoe fitahiana no omen'Andriamanitra. Gaga ny olona hoe tena voataha mihitsy nareo ty ahoana. Vokatry ny fandoavanareo fafolon-karena zany ny fahatokiana ho an'i Jehovah ny fotoany. Itsika zany gaga maninona ary nataon'ny olona an'izao. Le fitahian'i Jehovah nge mahatonga an'io zavatra io. Ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra hozy izy. Samy hafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Ny fanompoana an'Andriamanitra tsy amin'ny vava. Ao ny teny soratra masina manao ny finoana tsy arahanasa dia zava-poana ihany. Mino ianao dia mankatoa, mampiatra izay amin'ny fiainanao. Fa tsy hoe mino fotsiny mino an' Jesosy ahy. Hain'ny olona mihitsy mantsy zao hoe mino an' Jesosy zao. Mino an' Jesosy ve ianao amin'ny fafolon-karena? Mino an' Jesosy ve ianao
amin'ny sabata aiza amin'ny zavatra rehetra zany mino an' jesosy ve anao mifankatoavana ny teniny sa dia mino an' jesosy fotsiny devoly koa nge mba mino sady mangovitra fa nga ny devoly manaraka izay tenenin'Andriamanitra. Rehefa tsy mampiatra zany tsika le tenen'ny tenin'Andriamanitra dia mitovy amin'isy tsika amin'izay fotoana izay tsika ihany mamaly an'izay so dia lazaintsika so dia lazainareo zany ireny miteny an'izany tsika ihany dia efa afaka mamaly an'izay. Zany hoe ny fanaterana zany ny fahafolon-karena dia zao hoe fitahiana omen'Andriamanitra ho antsika izany ary fitahiana omen'Andriamanitra antsika io dia zao hoe mba hahafahantsika ihany koa mitany hafa satria rehefa tahian'Andriamanitra tsika dia manao mitany hafa ihany koa tsy hoe manana rahalahy ianao amin'Andriamanitra dia jerenao fotsiny iny rehefa tahian'Andriamanitra ianao ny fitahiana omen'Andriamanitra anao iny hoentinao mitany hafa ihany koa iny. Fa tapitra moa ny fotoanantsika zany ka faranantsika izy amin'ny fanomboantsika amin'ny lesona riva iny dia hiditra tomboka se vaovao indray tsika zany amin'ny lesona riva dia hiditra tsika ny amin'ny resaka hoe ny sabata indray koa zany ho jerentsika hoe inona indray koa ary zany hoe tomboka se ny sabata zany jerentsika mikasika an'izay hiaraka hivavaka isika risaotra an'Andriamanitra. Tompo iray masina sy tsara indrindra mankalaza anao izay mideranao ary manome voninahitra anao misaotra raha io fa mbola afaka nandinika sy nianatra ny teninao izay ny amin'ny hoe fahafolon-karena zava-dehibe mikasika an'izany fahafolon-karena izany ary tsy tokony ho adinoina eny laoviana satria izany no fanekenay fa ianao no nahary anay ary ny fanateranay an'izany dia fanomezanay voninahitra anao satria fanaterana izay anao Andriamanitra fa tsy anay fa anao ny tany sy rehetra eo aminy dia raina mandrakizay ny anaranao raika lazay ny anaranao any ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao teto anatrehanao Jehovah tompony maro. Amen. Dia hitahin'Andriamanitra sika rehetra baibay daholo dia amin'ny manaraka indray izany. La trompette